Ny fetopolo isan-jato malagasy dia mipetraka ety ambanivohitra ary tsy voatery nanaraka fianarana ambony na fiofanana mahakasika an'izay famokarana sakafo izay. Noho izany ny tanjon'ny fikambanana dia mba ahafahana mampita ny traikefa sy ny fahaiza-manao teknika ety amin'ny mpamokatra madinika sy salatsalany. Ny fikambanana masaka dia manana mpiara-mombona antoka maro toy ny FMFP. Ity tetikasa niarahana tamin'ny FMFP ity dia miompana kokoa amin'ny resaka famokarana tsy miankin-doha amin'ny akora simika toy ny zezika sy ny hodi-biby ary koa afaka miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro izay hitantsika ankehitriny. Ny fambolena ataonay zany dia frezy ny tena fototra hivelomanay amin'ny arabola. Dia ny ambolenay manaraka an'izany fambolena vary dia voly avitra isan-karazany. Tsy hita ho tonoina tsirairay moa izany fa arakaraky ny taona ny ambolenay hoe mamboly anana, piti-pois, tsaramaso. Ny ilana ety aminay zany amin'ity frezy ity dia niaraka fanafody. Dia rehefa tsy voaraka ao nefa ny fanafody io dia misy ohatran'ny biby fotsifotsy kely ao anatin'ny ravina frezy dia mivadika amin'ny filazana anazy hoe reclipse. Dia nanao fianarana izay tany commune dia nampianatra avy hatrany izay zany tamin'ny ady gasy ny anaranay dia nampiasa milaly sy sakay aloha nampiasainay hatreto dia nety be tamin'ilay namonoanay an'ilay biby tamin'ny ravina pentina ny filazana anazy tany anatin'ny fifanana pentina dia nisy tena nety mihitsy zany ilay sakay sy milaly. Dia ny frezinay konkoa zany rehefa masaka io frezy io dia misy ohatrany hoe lo zany eo ambadika io frezy io dia nampiasa an'ilay ady gasy zay dia tsy dia nisy lo intsony ny frezinay lo fa nampiasa an'ilay taretra, ilay zavatra mangidingidy ilay tany fiofanana ireny. Misy lohahevitra telo lehibe ity tetikasa anankiray ity. Ny voalohany dia ny famokarana an'ireo zezika sy hodi-biby biolojika ireo. Ny faharoa dia ny fitantanana ny resaka kalitao an'ny vokatra ary ny fahatelo kosa dia ny fanodinana ny vokatra ho lasa sakafo azo hohanina sy afaka amidy. Nampiatra an'ilay fiofanana nataontsika omalitsika dia nanao jus frezy. Mahafinaritra be ilay izy satria nahita fianarana dia nahita tombotsoa. Dia marihana manokana fa ny jus izay nataontsika teto dia jus tsisy fangarony mihitsy, tsy nasiana siramamy, tsy nasiana rano fa natoraly tanteraka. Ndao ampitombo ny fahaiza-miasa eto Madagasikara.